fanamboarana ny RN13 sy ny RN6 efa nazona famatsim-bola tamin'ny taona 7 filohan'ny mpanolotsaina ny tanàna na Tananarivo renivohitra, mpanolotsaina 20 mangataka ny fialany. Fampanajana ny zo fototra sy ny demokrasia, tafatsangana ny RMDM Rivomambo. Voravoravo tompoko lasy tompoko vavy no entina mitsidika ny tokantranonao amin'ity fiandohan'ny herinandro tonga soa tao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao ianao amin'ity alatsinainy 5 oktobra 2024 ity asainay ampitiavana ampanajana ihany koa ianao hitoetra iaraka amin'ny MBS indray hatramin'ny farany lafiny politika avy hatrany no entintsika manokatra ny fotoanan'ny fampalalam-baovao mbola ao anatin'ny fivoriana 10 andro hanatanteraka ny fivorian'ireo mpanolotsaina munisipaly tanteraka ny eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao tafiditra tao anatin'ny resaka tao anatin'ny fivorian'izy ireo androany ny fitakina ny fialany ny filohan'ny mpanolotsaina ny tanàna fanadiadiny Asin'Andriamalala eo amin'ny sariny Mano Randriamalala. Tonga teo anivon'ny bromaritra ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra androany ny taratasy mitaky ny fialany filohan'ny mpanolotsaina ny tanàna tsy nafapohan'ireo mpanolotsaina tanàna mantsy ny fomba fiasany sy ny biro miaraka aminy. Sivy volana zay no lasa dia zay tena milaza mihitsy hoe tena negativa ny resultat raha ho anay teo anivon'ny mpanolotsaina ny tanàna. Zay dia mihevitra fa tsy misy mihitsy zany hoe inamovible zany fa rehefa tsy mahavita dia hozy izay hoe alao manaja tena alao miala. Rehetra zany everinay fa anisan'ny antony mahatonga anay mangataka ny anaovana zany dia séance izany. Amin'ny ray aman-dreny ny PCM dia ny ray aman-dreny zany dia tokony leader mandrakarivo, tokony rassembleur izy, tokony médiateur izy zao dia mivandra be mihitsy lay atsona hoe de poids de mesure fa dia ny fanomezana rariny foana ny exécutif ny amin'izay everina fa tokony mbola mba misy fiainona an'ity organe délibérant ity dia mahazo rariny foana ny exécutif ary tolérant foana ny délibérant. Mivandravandra be ny activisme zany hoe ny fampandraisana foana ny antoko fa tsy le intérêt, tsy ny fampandraisana azona atongavana amin'ny intérêt ho an'ny vahoaka fa fampandraisana ny antoko zany ny tena manjaka. Dia eto zany dia mifanitsaka mandrakariva ny exécutif sy ny délibérant. Tao anatin'izay volana maro nipetrahan'ny filohan'ny mpanolotsaina ny tanàna izay dia hevitra tokana trano nanjaka tao anatin'ny lapa. Raha ny tokony ho izy dia tokony miditra amin'ny filan-kevitra manaraka ny fanovana ny bromaritra. Hitantsika moa ny antony nisy an'ireny fito volana zay tsy nisy amendement nazo natao mihitsy, tsy nisy fanovana nazo natao mihitsy fa tonga dia alefan'ny bromaritra teo aloha foana ny fifidianana. Nisy ihany koa reny tsy fankatoavany be ny tanàna ny convocation na fitariana anay nefa dia soniavin'ny filohanay ilay izy dia hitantsika fa tena niteraka zavatra tsy mety mihitsy. Nisy tamin'ireo mpanolotsaina ny tanàna lany tamin'ny anarany IRK ihany koa no mangataka ny fialany ity filohan'ny mpanolotsaina ny tanàna ity izay resy lahatra fa nanjaka ny tsirariny tao anatin'izay volana maro izay. Zay no antony tonga anay tapa-kevitra hoe andao hitambatra amerina an'izany asa ny filan-kevitra munisipaly zany dia zany no antony tambaranay. Raha mitambatra izahay dia tsy misy afa-tsy ny mahasony vahoaka no hojerenay sy masonay. Raha mitambatra izahay dia tsy hisy intsony ireny ataontsika hoe fanapahana mahakasika ny hoe zavatra tsy mahasony mponina mety hiteraka resabe ampimenimenina ny vahoaka ka olany ao anatin'izao filan-kevitra izao fa dia mahasony vahoaka arabaky teny mihitsy no tena hojereny zany mpanolotsaina ny tanàna izany dia zay no nahatonga anay zany miray hina sy miray feo miara-mientana ao anatin'izao fangatahana fanoloana ny bromaritra eto anivon'ny filan-kevitra munisipaly izao ary ilay izy moa tsy hoe fanoloana fotsiny ihany bromaritra fa fikitihana ny fitsipika anatiny ary fanoloana ihany koa an'ireo vomiera. Mpanolotsaina tanàna Misa 20 ifindronan'ny Antoktim Combat ary Clémence Rarinirina lany tamin'ny anaran'ny IRK ireto mivondrona ireto. Miandry ny valikafatra avy amin'ny préfecture an-tanàna kosa ny toin-draharaha. Mbola hitoetra amin'ny pejy politika hatrany isika manoloana ny fanambalan'ny filoham-pirenena tao anatin'ny fandarana manokana izay nataony Omaly Alla dia misy ny fanambarana antoko politika ihany koa sy mpanao politika makasika ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo izay nilokalokan'ny filoham-pirenena fatratra fanadiadiny Asin'Andriamalala eo amin'ny sariny Manora Andriamalala hatrany.
Anisan'ny nambaran'ny filohan'ny Repoblika tamin'ny fandarana manokana alina ny fanomezatoky fa amboarina lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo. Tsara nefa ny manamarika fa efa nazahoana famatsim-bola mitetina 530 tapitrisa euro tamin'ny Banque Européenne d'Investissement tamin'ny fitondrana teo aloha ity fanamboaran-dalana lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo sy ny lalam-pirenena fahaenina ity. Tokony efa vitatry ny ela ihany koa ity lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ity saingy noho ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 dia tsy tanteraka izany. Lizy angamba zao tena fipetraka lizany misy zany ataontsika hoe négociation ataon'ny fitondrana teo aloha dia lovainy ny fitondrana ty arina rehefa misy an'le ataontsika hoe alternance politique dia le izy ny honnêteté intellectuelle zany veut que hoe le flou am'izay fotoana zay mba miteny hoe tiany fa ataontsika hoe fa nisy négociation tany aloha dia vita zany zao fanatanterahana azy ohatran'izay daholo angamba le izy amin'ny akapobeany. Raha raisitsika ny resaka RN13 io Andranovory Fort Dauphin io ny lalana tokony efa vita tamin'ny andron'ny Filora Valbanana dia nisy an'le korotaniny dia niantona teo le izy dia farany teo nampidiry ny fanjakana teo aloha tamin'ny andron'ny Filoha Rajaonary Mampianina ao anatin'ny négociation tamin'ny 11e Fed ny Banque Européenne d'Investissement na hoe BEI zany no financeny io dia mandova an'izay zany zao ny fitondrana ankehitriny hoe izy zany ankehitriny mandova n'le asa efa natao tao aloha milaza kosa hoe tsy nanao ny olona tao aloha diso zany fa na dia hoe politika ary ny atao mila ataontsika hoe honnêteté intellectuelle ihany le izy ka ao anatin'le izy. Eo amin'ny vaovaon'ny fandrarana sy ny sosialy tsy manara-dalàna ny fandravana sy ny fandrodanana ny orinasa Tico atao amin'ny poriny Thomas natao miendrika ho fanaparam-pahefana ary nisy ny faneho-kevitra izay nataony ny mpamakafaka politika iray manolora izany araka ity fanadihadiany Jessica Miray sy Andra Kotomalala ity. Anisan'ny mamelona toe-karena amina firenena iray ny fisiana orinasa. Mandray anjara lehibe amin'ny fampivoarana ny ari-karena faobe no sady manome asa. Isan'ny tananjara toerana lehibe teo amin'ny tontolon'ny agroalimentaire ny orinasa Tico nanomboka ny faran'ny taona 70. Niainga tamin'ny tsy nisy ny orinasa noho ny aron-doha ary malagasy maro noho ny velominy. Dia izao tsy hamelan'ny fanjakana aron-doha intsony fa inena-potehana hatramin'ny fotony. Raha ohatra ve ka resaka etra zany tsy nalohan'ny groupe Tico, raha tsy naloha etra le groupe Tico dia nanomboka vina satria nanomboka 2009 izy efa tsy afaka nanao iny fa ndrobaina ny fananany tao tsy afaka niasa izy zany nanomboka teo société tsy afaka miasa ve aloha dia mbola afaka mandohetra zay anankiray fa faharoa dia ity arty ny tena manahirana saina mihitsy mieritreritra anazy hoe eto amintsika ve zany misy lalàna milaza hoe azo alaina ny fananan'olona anankiray na société anankiray kanefa tsy nisy didim-pitsarana ny teny iny tao ekena raha ohatra ka ny DGI nanao azy ny DGI manko ny afaka manao saisie ny etan'olona tsy maloha etra fa tsy maintsy mivarotra n'le entana amin'ny alalan'ny lavanty Pabemaso ary miantso commissaire priseur izay dia tsy maintsy avoaka Pabemaso zay fantatra za aloha hatreto tsy mbola narehan zany hoe ny sesiavany DGI nge ny etan'ny Tico tany Tomasina dia nataony lavanty iny tsy narehan zany ary tsy angamba tsy fahefananana ny DGI koa raha ohatra ka nisy an'izay hoe robahana hatramin'ny trano fa ny entana ny azony ilay fa ny trano tsy azo robahana dia za koa mbola tsy nare mihitsiny hoe efa nisy didim-pitsarana mivoaka ka alaina ny etan'ny Tico dia nalaina natao aiza fa raha ohatra ka nisy didim-pitsarana mivoaka dia tsy maintsy vady tany maka n'le entana tao miaraka amin'ny tapitany filaminana fa tsy azon'olo tsotra laina iny tsy azon'ny fanjakana laina amin'izao iny tsy mbola nare any tsy didim-pitsarana ny teny zany ary rehefa laina koa le entana dia tsy maintsy ampahafantarina natao atsy le entana na ziny amidy ka amidy lavanty Pabemaso koa iny fa zavatra misy ankehitriny aloha raha araky ny filazan'ny mpisolovavan'ny groupe Tico dia tsy ny mahafantatra an'izany izy tsy mahafantatra izy hoe nisy ary tsy fantatrarana ny toerana misy ny entana raha ny fanazavana izy le entana tsy mahafantatra izy hoe iza ny naka ny entana tao tsy mahafantatra izy hoe iza ny namefahefana nandrobany io toerany tao ary nanapotika hatramin'ny trano iza tokoa ny tompony antoka tamin'izao fandrobany izao le zavatra io anatin'ny Sainte Mporo ao anatin'ny Poro tsy tafiditra ao ianao azo elona raha tsy manana taratasy mazava tsy afaka mamoaka entana tao anao raha tsy misy taratasy mazava any aminao any satria ao anatin'iny misy groupement des gendarmerie nationale misy commissariat de police inge ao hoe misy
mpitandro filamina sécurité ny port nge anatin'io ao hoe tsy zavatra afaka mivoaka zany io na fanjaitray azy raha tsy manana taratasy ianao ka ahoana ny eritreretanao hoe reny karazana siny be ngeza be reny tsy hita ao ary be deabe le izy raha ny saritako atramin'ny trano any rodana nefa le trano tsy trano kelikely fa trano ngeza be io ary trano mafiorona trano mafiorona de za zany mametraka misy eto andrano hoe tompony andraikitra voalohany iny io zany ny mpitantana ny poro na inona felantsy fanazavany de tompony andraikitra an'io izy ary raha ohatra izy ka nazo taratasy milaza hoe nahazo dipisarana izy milaza hoe azondravana ny trano de soa ny letany tsy maintsy mampafantatra ny tomponentana sy ny tompotrano am'zany izy alohany ary zaho mino fa manana zo ny tomponentana sy ny tompotrano miaro tena manompoka amin'ny andro nampahafantarana an'iny mbola vaovao mifandraika amin'izay hatrany samy manana ny andikany azy ireo olo-pirenena mikasika ny fandrodanana ny orinasa Tico atao masina iny toy izao kosa ny hevitr'ireo olo-pirenena sendrany micro ny MBS teo amin'ny fanady adinina ambinitso velositraka sary ny Mathieu Prince. Tsy misy mankasitraka ny fandrodanana ny orinasa Tico Tomasina ny Sarambabebahoaka tsy aradrary noho ny hevitry ny olo-pirenena ny fandrodanana orinasa indrindra moa fa orinasa sady mampiasa olona mamelona ny ankonany ny orinasa mamokatra sakafo sy menaka ho an'ny vahoaka ao ireo milaza fa ambetiten'ny filono hoe tokony mirona amin'ny fanjifanany vita malagasy isika eto an-toerana kanefa dia ny mifanohitra amin'izay no hita raha ny nambaran'ny vahoaka ihany koa dia manjaka ny fankahalana tsotro izao ka na dia ny orinasa aradrariny aza ka tsy manohana ny fitondrana dia akatona na arodana lasibatra tamin'izany moa ny orinasa Tico sy ny AAA tatoato ary efa saika manerana ny nosy izany. Amin'izao aloha zany na ny tena marina tokony tsy hisy ny fandravana ny fitadiavana madinika surtout orinasa malagasy satria amin'izao ny toe-jaram-pirenena mafapana tsy tokony hisy satria sarotra mitady asa. Le izy aloha zany maharatsy anazy le hoe mba manjary le olona mivoaka majinika lasa victime amin'ilay izy satria olona mamela miankina ny orinasa edaolo ny veloman'ilay olona zany. Aloha mampalahelo le zava-misy satria ohatran'ireo olona rehetra hoe very izy miankitraka amin'ilay very asa kotsiny dia nefa ny mitady asa zao sahirana be mihitsy ny tanora rehetrarehetra mitady asa sahirana nefa le efa vita indray mbola arodana. Dia tokony tsy rodanina le orinasa Tico satria lasa betsaka ny olona tsy miasa zany, betsaka ny olona very asa. Dada zany no tena tokony hisy azonao no mba Tico foana mba hisokatra fa matahotra izy. Tsy ara-dalàna, tsy ara-drary. Mba fiveloman'ny vahoaka majinika amin'le orinasa dia lasa hoe akatona dia ho aiza indray ara zareo. Satria raha mahita amin'ny fiainam-bahoaka zao fa tena sahirana amin'ny vahoaka ary tena mijaly mihitsy amin'ny fitadiavana. Mbola eo amin'izay lafiny sosialy sy ny tontolon'ny asa izay dia mitombo hatrany ny isan'ireo olona izay miaina ao anatin'ny tsy fandraisan-karama na ny orinasa miankina amin'ny fanjakana izany na ny orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana ihany koa. Tamin'ity androany ity dia nisy ny fanady adiana izay nataon'ny mpanao gazetiny MBS Nambinitso Velositraka sy Mathieu Prince makasika izay. Ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa Croma indray no manolotra vahaolana sy mihera amin'ny fanjakana mba ahafahana mandony karaman'ny mpiasa miisa 500 ao amin'ity orinasa ity. Raha tsy aivina dia efa hatramin'ny taona 2024 ireo mpiasa ireo no nanana olana teo amin'ny resaka KNAPS sy tsy fahazoana karama ara-potoana. Amin'izao indray dia efa 10 volana katroka no tsy nahazo karama ireo mpiasa rehetra. Raha ny fanazavan'ny solontenan'ny mpiasa dia tsy afaka mametra-pialana izy ireo noho ny taratasy fifanarahana ny fanaovan'ny mpiasa sy ny mpitantana ny orinasa ka izay no tsy maintsy aretany sy anaovan'ny fitakiana ary tsy afaka mitady asa hafa. Misy Chrome efa vonona eo amin'ny 10 000 tonnes eo zay afaka hitadiavana client mpividy dia afaka amidy ahafahanay manana vola hoentina miainga dia mba farafaratsiny zany aloha anatin'ny fotoana voafetra ihany aloha fa tsy izay akory ny hoe hiveloman'ny Croma fa farafaratsiny zany mandrapaha mba ahafahan'ny mpiasa manana karama mba mandray karama sy mba mivelona aloha mandra-piandreny izay tena vahaolana maritra fa ny zavatra tena nangatanay sy natsipinay taminazy tao koa dia hoe mangataka amin'ny fanjakana zany zay mba
ho ampidirina anatin'ny loi de finance 2021 ny redressement croma zay zany fangatanay 2020 folo volana zany zay zao tsy nahazo karama zay rehetra fa tsy hoe misy mipiasa ny croma rehetra zany hatram'izao aloha 2020 zany mbola tsy nandray vola karama 2020. Mampametra-panontaniana ireo mpiasa ao amin'ny croma ny fanavakavahana ataon'ny fitondrana eo amin'ny samy orinasa miankina amin'ny fanjakana. Nahoana ny eo anivon'ny orinasa sasany ho izy tsy njovona sy omena vahaolana aingana kanefa raha ny tombony miditra amin'ny fanjakana avy amin'ny cromita vokarin'ity orinasa ity dia efa tsy tokony tsy foroina. Iverenantsika ny pejin'ny politika tafatsangana ny sabotsy lasa teo ny sampan'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara tao arivon'ny mamo nanao fanadihadiana mikasika izay indrindra injavandre mahefa sy Andry Rakoto Malala. Ny antoko Madagasikara, ny MTS, ny SVM, ny MFM, ireo vondron'olon-tsotra ary ny fikambanan'ny mpitatitra. Ireo no nivondrona nanatanteraka ny lanonana ho fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny fijoroan'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia tao arivon'ny mamo. Tanjona amin'izany ny fametrahana hatrany ny tany-tandalana sy ny demokrasia eto amin'ny firenena izay tsinotsiny avy ny fanjakana ankehitriny. Manoloana zava-misy ankehitriny eo amin'ny ataon'ny fitondrana foibe ara-pitondrana zany dia tsy mety amin'ny arivon'ny mamo izy voalohany manitakitaka ny lalam-panorenana faharoa tsy manaja ny mahaolona manao azalambo zany ohatra amin'izany reny amotro mandaka reny ny zavatra maro isan-karazany dia tsy afaka angina fotsiny amin'izao zay eto arivon'ny mamo fa tsy maintsy mijoro anatevina ny laran'ny RMDM satria mahatsiaro izay mangifiry ary zao ny tolona tsy vitany rery koa mba tsy hotara ary mba handray andraikitra eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia nanangana ny RMDM izay eto arivon'ny mamo. Tsapa tokoa ankehitriny fa mialatsaka lalina ny firenena. Tsy misy ny paikady matotra hapetraky ny fanjakana manoloana ny fahasahiranan'ny vahoaka. Ho an'ny RMDM dia mitonontolona ary tsy hitsahatra izany ho fikatsahana hatrany ny tombontsoan'ny vahoaka. Ara ny RMDM dia tsy mangingina satria ny RMDM azadino fa ny RMDM no antoko fivondronana antoko sany joro ara-pomba ofisialy fa mpanohatra vao nanomboka ny fitondrana zao fa amin'izao fotoana noho ny toejara misy atao amin'ny firenena dia nanangana any amin'ny faritra zany izahay satria mametraka any fotony ny antony dia satria rehefa natrapa sy niaran'le fantsana lalina ny vahoaka ny fotony dia niantso anay izy ireo no miantso anay hoe mba atsangano aty zay mila anareo niantso vondry any RMDM dia nitsangana izany ary amin'izao fotoana izao ny RMDM dia matanjaka satria na ny antony efa ao koa zany ny misy mivondrona etsy misy isany tokony zay ao anatin'ny fanoherana koa amin'izao fotoana zay miara-miasa ny RMDM. Vaovao ny fanabeazana nankalazaina androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpanabe izay ny famotona sy nampiantso-mpanao gazety teny amin'ny lycée teknika teny Ampefiloteny moa ny syndicat ny mpampianatra mpanabe eto Madagasikara na ny Saint-Pama io maraina io fa nadiadiny mialy rarinombana sary ny Mathieu Princy. Maro ny olana sedren'ireo mpampianatra ECDS vacataire eo ampanatanterahana ny asany. Ankoatra ny fandehanana tongotra kilometatra maro an'ireo miasany amin'ny toerana somary ambanivohitra dia isany zakain'izy ireo ihany koa ny resaka kolikoly eo amin'ny fandraisana mpiasa-panjakana raikitra. Tsy adinoina ao anatin'ireo olana ireo ny tsy fandaovana ny karaman'izy ireo efa ho herintaona mahery. Etaetan'ny syndicat mpampianatra mpanabe eto Madagasikara na ny Saint-Pama ankoatra ny fanohizana amin'ny fampiofanana noho izany ny andoavana ny karaman'izy ireo. Nisy zany ny olana kely teo amin'ny karaman'ny ECD sy ny vacataire satria nisy ny tsy nandray nandritra ny 12 volana. Na nisy ary anefa izay dia niasa foana ny mpampianatra izay vanim-potoana izay porofon'izay ny fahavitan'ny CAP sy ny BEP. Efa nangatana tamin'ny Andriamatoa minisitra moa izay etaeta izay ireo koa ny fanaovan'ny tompon'andraikitra antsodzay ny mpiasa. Manoloana ny antso fanairana nataon'ny Saint-Pama dia nilaza ny hamany olana ny minisitra ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa. Raha ny voalazany ity minisitra ity ihany koa dia amin'ity taona ity no misedra farany izay olana amin'ny tsy fandraisan-karama izay ireo mpampianatra.
fa eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana dia anisan'ny olana sedray ny olona amin'izao fotoana izao ny aretin'ny taovam-pisefona antony maro no mety mahatonga izany araka ny nambaran'ny mpitsabo teny anivon'ny hôpitaly Agera teny amin'ny Pifiloteny Androany mbola mialina ary nombana sy Mateo Prince Trano no mitondra ny andindiny izay. Tsy ny fifohana sigara ihany no mahatonga olana eo amin'ny taovam-pisefona fa isan'ny singagoavana mahatonga fahasepurana eo amin'ny zanak'olombelona ihany koa ny fahaloton'ny rivotra iainana. Ny andro ririnina no voalaza fa fotoana tena etsehany io aretina io ary tratrany izany avokoa ny olon-drehetra indrindra fa ireo lehilahy. Nambaran'ny mpitsabo fa efa marary mafy ny ankabeazan'ireo olona vao manantona hôpitaly ary eo matetika no mahasarotra ny fijaboana. Ny voalohany matetika pitsanga aloha dia ny fitombony ireo singa izay tsy ahafahantsika miaina izany hoe manolo ny oksizena anaty rivotra. Izany dia vokatry ny fampiasantsika arina na fifohana sigara na solika fanjetra eo koa zany ny fampiasana mahatonga ny fahaloton'ny tontolo iainana amin'ny fampiasana pesticide tontolo iainana fotsiny le izy nefa tsy manaraka fipetra dia lasa iny no iainan'le olona dia lasa mahatonga le olona ireny mora sepitra. Dia eo koa moa zany ohatran'izao alohan'ny fahavaratra ohatran'izao moa zany eo ny dotanety dia mitombo le singa tsy ahafahantsika miaina sy mirity ny poumon-tsika. Azohoana tsara nefa ny aretin'ny taovam-pisefona araka ny nambaran'ity mpitsabo ity hatrany ny fahaiza-miainan'ny zanak'olombelona no fototra voalohany iadina amin'izany. Ny tokony atao aloha zany mba ilana amin'ilay aretin'ny taovam-pisefona dia voalohany aloha zany tokony manaja ny fipetra rehetra tokony ampiasaina ohatrany hoe tsy marangoan'ny mpano-sakafo tsy mampiasa saribao ao an-trano na rehefa andro dia atao satria mafana ny andro dia ho an'ny mpampiasa ireny pesticide sy raticide ireny tokony manaraka ny norme zany amin'ny fampiasana an'ireny ary tokony manaja ny lalàna rehetra momba fampiasana an'ireny zany mba hahavitsy ny aretin'ny taovam-pisefona. Dia ny sigara moa zany tokony arahana tsara ny lalàna amin'ny fiain'ny sigara ireny zany mba tsy homena amin'ny tanora izy ireny dia tsy tokony ampiasa ny dotanety. Eo ny vaovao ny fitanterana matety pitranga tato ato ny lozam-pifamoivozana indrindra fa ny moto izay efa be mpampiasa tokoa amin'izao fotoana izao na ny eto an-drenivohitra izany na any amin'ny faritra sasany ihany koa. Ny faran'ny herinandro lasa teo dia tany Savinaka tany Ambatondrazaka tany no nitrangan'ny loza iray nirandrenarivony MBS Ambatondrazaka. Olona roa no naratra mafy vokatry ny fifandonana tamin'ny moto Mark 36 sy motocross iray tsy lavitra ny tetezan'ny Savinaky lalana miazo ny commune ambanivohitra Pitatsimy ny farany herinandro lasa teo. Anisan'ny teraka ny loza ny faratsindalana sy ny fandehanana mafy teo amin'ireto moto roa ireto. Mafy dia mafy ny fifandonana teo amin'ireto moto roa ireto ka vokatra izany dia torana tsy natsaro tena ny vehivavy nentin'ilay moto Mark 36 ary ny nitondra izany moto izany kosa tapaka ny tongony avy. Rehefa avy any Ambatondrazaka isika dia ndeha kosa ho an'ny Tomasinany toy ny vaovao makasika indrindra ny resaka fiarahamonina any Antoerana sabotsy 3 oktobra lasa teo nitrangana fanafian-jolana fatesan'olona indray tao amin'ny Fokontany Ambodisaina atao komina Tomasina tao lehilahy lehibe iray no fantatra fahalasibatra tao anatin'izany fanadiadina. Raim-pianakaviana iray tokony teo amin'ny 7 taonany teo no namony ainy vokatry ny vonona taon'ireo Jolay tao Tomasina. Raha nambaran'ireo nanatromaso dia tratralina dia hamonjy fodiny izy sy ny zanan'ilay no nifanehatra tamin'ireo olon-dratsy. Samy niarany vono izy mianaka saingy ilay raim-pianakaviana no tsy tana intsony ny ainy. Sasany ara tamin'ny Ray Alina ka tamin'ny Ray Alina izy tamin'ny Alina satria ny circulen'zareo ilay daliny tsy mandeha raiky zareo tonga dia misy efapolo mahery dia circulen'ndry zareo zany ny toerana misy an'ilay olona zany hoe misy folo miambina amin'ny lakoro anankiray misy miambina amin'ny lakoro misy miambina amin'ny lakoro isaky ny vavahady ampiasandry zareo fa raha vao mitsoka sefile zany ilay olona anankiray ravana zany
dia amin'izay fotoana zay zany a dia ivoaka ilay amonjy zany tsy afaka mivoaka amin'izay fotoana zay satria zay mivoaka tonga dia fa nanamafy kosa nefa ireo andro masom-pokon'olona ao an-toerana fa ny fisian'ny toeram-pandizana iray eo amin'ny manodidina no antony iray mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ny an-toerana fa ny matetika ny mpitondra eto misakina ananjy amin'io bala efa nefa izy tsy tagna mihitsy aminanjy io zay nefa matetika mihitsy zay miolagna aminanjy amin'ny akeo nefa matetika mihitsy resana izy fa tsy avijana mihitsy izy amin'ny bala io ary matetika ny jandaro antsevanay rehefa misy ady tahaka an'io dia mahita masakeo indesina agny izy avakeo tsy firy andro dia efa afaka izy avy agny dia mitoy ihany koa ilay bala ohatran'izay foana teo agnatin'ny confinement izy efa impiry lasana jandaro tagny izy tamin'igny dia tsy firy andro izy avy agny dia efa afaka dia mitoy ihany koa ny bala zay ataony ka tsy fantanay mihitsy hoe na manakory na misy fanjakana maventy ngamba nambadika ananjy zay ny tsy fantanay atreto fa zay fokon'olona ito dia agnisan'ny sahirana amin'io balana ny barom-balavo io oentsika manakatonany vaovao ary amin'ity takariva ity dia toy ny vaovao mikasika ny fahasalaman'ny filoha amerikanina Donald Trump izay vao marina fa mitondra ny tsimokaretina Covid-19 tateriny njava-ndrema efa sy andry rakoto malala omaly tolakandro no nivoaka ny hôpitaly ny filoha amerikanina Donald Trump 3 andro mantsy izay ny tenany no vao marina fa mitondra ny tsimokaretina Covid-19 tonga nitsy anazy marobe teo anolohan'ny hôpitaly ireo mpanohana azy naseho an'i Donald Trump tamin'ny alalan'ny fihetsika nataony tao anaty fiarany tamin'izany fa tsy misy ahina ny fahasalamany nanakina azy kosa nefa ireo mpitsabo sasany tao anaty tambazotra serasera fa tokony mbola tsy hanao fihetsika tahaka izao ity filoha amerikanina ity ahina mantsy ny paritahan'ny valanaretana faran'izay aingana amin'ireo niaraka taminy nandritra io fotoana io nanamafy kosa nefa ny mpitondra teny Donald Trump fa efa nisy ny fepetra entitra noraisina tsy ahafahan'ny aretina miparitaka ary efa nahazo alalana somatsara tamin'ny tompona ndraiky pahasalamana tao an-toerana vao afaka nivoaka ny hôpitaly ny tenany izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no namarina tanteraka ny fampalalam-baovao ny MBS amin'izao alina izao ankasitrahana feno ianao tsy misaraka aminay misafidy hatrany ny maridrefy ny MBS na ho an'ny radio zany na ho anay eto amin'ny fahitalavitra ihany koa ampatsahivina ianao fa aorianan'izao fotoana iarahantsika eto izao dia vahidiny Joël rahalay voahita ao anatin'ny fandaharana dinika iny asa Randriama Mizafy anasana anao ampitiavana sy ampanajana sahady ihany koa izany ny tenanay no mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko